fa manoloana ny loza maromaro mitranga teto andrenivohitra dia nidina ijery fotony ireo trabony sy toerana izay miaran-doza ny solo-mavomboaka avy ao amin'ny antoko timina rehetra voafidy teto Antananarivo. Tao anatin'izany dia niantso hatrany amin'ny fahamailona sy ny fitandreman'ny mponina izy ireo manoloana ny toetra ra eto Antananarivo. Eto zany zay dia mijery ary indrindra zany mitondra ny teny rehetra izay ho an'ny vahoaka malagasy izay mipetraka amin'ny faritra mety mampidi-doza amin'izao fotoana zao. Eto zay mahita zany zao dia misy trano maromaro eny ambony eny izay mitatao amin'ny trano sasany ary misy trano atahorana enjera noho ny fiotsaky ny tany sanatria mibava na io fiotsany fitohizan'ny orana amin'izay zao dia manao antso avy izahay aloha zany andraisany rehetra andraikitra fa indrindra ho an'ireo olona ireo izay mipetraka amin'ny trano rehetrarehetra manodidina eto dia antso avy nataonay ny elana aingana farany aingana amin'ireny toerana ireny amin'izao fotoana zao mba tsy hitrangany loza ohatra zao satria aleo misoroka toy izay ny zavatra efa miatra ohatra zao mbola azo atao ny fisorohana zany amin'izao fotoana zao manao antso avy amin'ireo olona rehetra ireo zay mbola misy mipetraka amin'ireo trano rehetrarehetra ireo izay efa tena mampatahotra tokoa efa tena loza mitatao zany amin'izao fotoana zao dia miangavy ihany koa zany tokony andraikitra rehetrarehetra zany ny en commune zany ny fitondram-panjakana na raha azo atao ary dia amoaka didim-pitsundrana arrêté communal amoaka zay didy mifanandrifana zany ny fanalana an'ireny olona ireny satria loza ho an'ny tenan'ireo olona ireo fa loza ho an'ny olona manodidina ihany koa mba tsy hitranga zao loza zao za aleo misoroka zay no antso ataonay eto zany. Fantatritsika fa ny pompier izay amin'izao fotoana zao tsy maharaka intsony ny zavatra misy raha ny olombelo ohatra ny olombelo ohatra antsika ihany miasa andro aman'alina izay isaora antsika ary mentsika fampiherezana bebe fa tsy ampy zany olona zany amin'izao fotoana zao